faly miaraba anao tokatrano indray manaraka ny météo-tsika amin'ny zao fotoana izao ny sary izao amin'ny zana-bolana avy hatrany misy an'ity raona hitantsika atao amin'ny lakan-dranomasina izao mitondra oram-baratra tamin'iny morontsiraka andrefana sy ny ilany avaratra andrefana Madagasikara iny tamin'ity an'ity mbola tombanana manome vahana ny oram-baratra hatrany ny tisiny izy io ny fiforonana rivodoza kosa aloha ny 3 andro avy dia tsy misy ny rivodoza dingani dia mbola lavitra be ny Madagasikara any amin'ny 3,000 mahery kilometatra atsinanany morontsiraka Madagasikara moa zany no misy azy raha amin'ny 3 andro avy aloha dia mbola tsisy ahina ny fiatraika an'izay amin'ny toetrandro eto Madagasikara hitantsika ihany mety fivoaran'izay moa zany amin'ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro fa ny eto an-tanety raha iverenana kely dia somary mibahatoerana izay tanivindraon'izay amin'ny ilany andrefany Madagasikara vokany dia mbola miandry oram-baratra hatrany aloha zany ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Menabe sy ny faritra Sofia ary ny faritry Boeny mety mitarara aty amin'ny tany Betsiboky izay orana tanivindraona ray fotoka izay vao maraina mety tanan'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Atsinanana ny ambiny dia maina ny andro raha ny pisotolakandro mitoetrany ny orana amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny voakasika moa zany ny faritry Melaky Menabe ny faritra Atsimo andrefana ary ny ilany andrefany Voatany mahazo an'izay ny tany Bongolavy iray manontolo ny faritry Tasy ny ilany andrefa Vakinakaratra sy Moromania miaina an'izay tanivindraona mety ray kotrika izay ihany koa ny faritry Boeny ny tany Sofia mipakatra ny morontsiraka andrefany faritry Diana moa zany izay mety misy ihany koa ny tanivindraona ny faritra Analandrofo ny ambiny dia somary mandraondraona ny tabakandro an'izay fa ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay ho any Voatany dia eo amin'ny 20 degré celsius eo ny ambony indrindra mety midina kely zany zay satria tamin'ity an'ity sy tamin'ny omaly dia misy nahatratra any amin'ny 20 degré celsius ny morontsiraka Atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary tafiakatra 30 degré celsius ny maripana vinavina any amin'iny faritra Atsimo andrefana iny no any tapany avaratra andrefana moa zany mafana hatrany mahatratra 30 degré celsius ny any Maivatanana no izay androny rapitso izay ny alatsinainy kosa dia mbola ahitantsika oram-baratra hatrany aloha ny ilany andrefany Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsimo andrefany ny ilany andrefany Voatany ihany koa miaina an'izay oram-baratra izay ny maraina ihany koa dia mety hitrangan'izay ny morontsiraky Boeny sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia misy ihany koa ny tanivindraona ho an'ny faritra Atsinanana Vatovavy ny mitatra kely tany amin'ny tapany avaratry ny faritry Fitonany izay mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny distrikany Antala ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny alatsinainy izay hatrany midina 20 any Voatany ary tafidina 20 koa izay ho ny morontsiraka Atsinanana Nosy eo amin'ny 30 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ny ilany andrefany Madagasikara hitantsika any Betsiboka sy ny any amin'ny morontsiraka Atsimo andrefana hatrany izay amaranantsika azy ny androny talata mbola mipetraka hatrany ny oram-baratra saingy somary anaty tany kokoa izay indrindrindrindra ny amin'ny tany Menabe sy ny faritry Melaky iny miaina an'izay ihany koa ny tany faritra Atsimo andrefana mitoetrany ihany koa ny orana amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy izay mety somary betsabetsaka izay manakaikaiky ny distrikany Manoro indrindrindrindra ny alina moa zany ny tapakandro maraina dia mety ahitantsika oram-baratra hatrany ny morontsiraky ny faritry Sofia ny ambiny dia mijanona ho maina hatrany ny andro ny maripana vinavina amin'izay dia mety tafidina 20 degré celsius ho any Voatany ary midina 20 degré celsius koa izay any amin'ny morontsiraka Atsinanany Madagasikara iny raha toa ka misy fiakarana miverina hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra Atsimo andrefany Madagasikara amin'izay alatsinainy izay amaranantsika azy dia manasanao hatrany hitsidika ny page Facebook ny Météo Madagasikara foibe famantarana ny toetry ny andro eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ary ny tranokala tsy adino www.meteomadagascar.ng ny application mobile ihany koa Météo Madagasikara officiel ny Ansotarbi azo atao ihany koa ny 034 94 580 97 dia izay indray ny météo tsika tamin'ity an'io ty ara-pisy iray fotoana manaraka telo moa.